Mbola misy olona ve ankehitriny mijery télé noir et blanc? Mety tsisy intsony fa milaza aminareo mbola misy olona ankehitriny ny zavatra hitany dia noir et blanc. Izany hoe rehefa tsy fotsy dia mainty. Ireny le ataoko amin'ity vidéo ty hoe olona noir et blanc. Notezaina izy ireo manao hoe ao aorianantsika ao misy le mainty, le ratsy manenjika, ary ao alohantsika ao misy ilay fotsy, ilay tsara mila enjehana. Dia tsy mahay mitodika havia sy havanana mihitsy ireo olona ireo fa hanenjika ny ao alohany foana, satria hoe ao ilay fotsy, zay le blanc, ary manenjika ao aoriana le noir. Zay le olona hoe noir et blanc. Karazan-drazana ohatran'ny soavaly zany ireo olona ireo, misy tapimaso dia makany aloha fotsiny. Imbetsaka rehefa misy zavatra mitranga dia tsy afaka mijery ireo olona ireo hoe ay ve misy zavatra hafa ato e, ay ve misy loko hafa ato e, misy ny maitso, misy ny manga, misy ny mavo, misy ny marevaka. Rehefa misy olana sy adilahy ato amintsika dia tsy maintsy olona anankiroa foana mifanenjika. Dia le olona mifanenjika anankiroa ireo manao hoe noir et blanc. Le tsara miteny hoe tsika le blanc, dia le anankiray miteny hoe le rony le noir. Dia ny andaniny koa manao an'izay, tsika le blanc dia rony le noir. Roviany sika no hisokatra. Afaka handinika fa misy loko hafa maro ankoatran'ny fotsy sy ny mainty, fa tsy lala tokana anankiray ihany. Eketsika ve ny olona manodidina antsika anana ny safidim-piainana, na lahy ny tiany na vavy ny tiany, satria tsika tsy noir et blanc, zay tiany ny ataony, zay fiainany, fa tsy voatery ho arahanao. Ry malagasy namako, satroka anao mba tsy olona noir et blanc, satroka anao mba olona full HD, satroka anao mba olona 4K, hahay anaiky sy hanaja ny olona hafa fivavahana noho ianao, ny olona hafa fisainana noho ianao, ny olona hafa fiainana noho ianao. Izy mety hafa ary ianao tsy voatery hanaraka azy satria ianao tsy noir et blanc. Malagasy full HD, malagasy tsy noir et blanc. Satroka anao olom-banona.